mitohatra ny fifampahirezana sy ny fiaramianana ny tompon'andraikitra ny fotony amin'ny fiatrehana ny zava-misy maso ny distrika ny Morondava ao anatin'ny fahasahiranana nataony teraka mifanohana ny mpitondra fanjakana ireo mpandraharaha ary ny olon-tsotra amin'ny fanampiana sy fampiandranona ireo traboina tsy nampoizina ny hafenoana ireo toerana no manana andresina ireo traboina satria dia saika ny mponina manontolo ao Morondava no tratry ny divoina ity ny tombo noho izany ny filana vonjomaika ary feno avokoa ireo toerana no manana andresina ireo traboina ka misy ireo olon-tsotra sy mpandrarahana nolotra toerana vonjomaika ahafana mampiatrano toy ny hotely sy ny sisa ho fanohanana tonga nanolotra fanampiana ireo solon-tena mpanjakana anisan'izany ny lolon'ny Madagasikara ho an'ny faritany Toliara sy ny solombavamboaka voafidy tao Toliara nampitondra vary vologony izy ireo ho an'ny centre opérationnel izay mandraikitra ny fizarana sy fitantanana ny fanampiana mitohatra ny ezaka ifandromonana amin'ny famana izany olana izany araka ny fanazavana ainty ny préfet ny Morondava Andriamatoa Rafidson Fidèle. Fiona ty moa zany dia fanomazana dia consultation isaky maraina nanaovanay azy dia na eo ary mitrangaka maraina zay mihitsy ary voame manosy ny tompon'andraikitra anatanteraka ny fivoriana dia avokeo ny arana tamin'nyvenora ireo FDS ny commune urbaine BGC ireo taleparitra maro samihafa ireo mpiara-miovinanto toy ny Croix-Rouge teo koa ny Oxfam izay mpiara-miasa teo raha teo mpanao gazety vapita ambovoa zay isorana dia natao voalohany dia ny fifankahirezana satria mila mifankahery koa ny ekipa rehetrarehetra anatin'izao isorana koa ireo parlementaire aty amin'ny faritry menabe izay natondra antso sady nankahery no mitondra fanampiana dia ny sénateur de Madagascar voafidy tanatin'ny faritany Toliara sénateur Mahonto sy ny député Yajare Samba voateto Morondava dia alefa araky ny fampiresana rehefa andrasana fampivavazany vary folokony anatrina izay zavatra efa misy atao amin'ny centre opérationnel ny atao zany dia zay mifankahery no voalohany satria ilainy zay dia ny faharoa zany nitondran'ireo tatitra maro samihafa amin'ireo site d'hébergement sy ireo site d'hébergement zay noeritreretina fotsiny ihany amin'izao nefa misy olona fa misy site d'hébergement tsy noeritreretina mihitsy dia isorana ny toe-tsaina ananan'ny olona amin'izay fifampitsonjovan'izay anatin'ny fiarahamonina dia misy ohatra vononany koa ny andray misy ohatra hôtel efa nandray olona hôtel moa fa mbola an-dalana fahavitanana izy fifanandray trabona zany satria raha amin'ny ankapobeny dia nympony mety Morondava ray manontolo ny trabona fa hoe misy fotsiny ngamba tsy nanentana izy d'hébergement na ty brao amin'ny préfecture ty ary moa dia trabona fa efa midina ny rano fa neny tokotany mbola hitantsika eo ambadika eo mbola fiainana ohatra zay raha ny eo amin'ny contrôle financier eo akaiky ny eo amin'ny commerce zay mifanila voadindana amin'ny préfecture tena mbola feno rano fa mizara roa zany misokajin'olona ny voalohany misy le tena nandentana izy site d'hébergement fa misy tsy nandentany noho ny antony maro samihafa fa trabona ihany le olona dia misy koa ny sekoly moa efa ao ny sekolina Mahora Avaratra EPP Ravaratrova iny efa teo dia eo ny Abri Refuse dia ny tanjena-pianaka ataoko moa dia trabona ndray koa dia lasa ny Abri Refuse ny salle d'œuvre catholique MDS efa mandray olona koa fa misy koa tompon'andraikitra sasany zay manana trano lehibe efa nandray olona koa dia misy koa zareo amin'ny Alina Jao ao Avaratrova koa ao Andakabe handray olona koa efa ndrindra dia isorana koa na teo anivon'ny FDS efa vonona ny toerana malalaka any amin'ny camp any amin'ny kazerina fa iny moa rehefa tonga ny tena hoe tsy azo anoharana tanteraka fa feno ny toerana vao mandeha amin'iny safidy anankiray paritaka zany zao ny ekipa mandeha amin'ireo site ireo manangona sy mijery miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ny Croix-Rouge ny population asivotany hanisany menazy dia hijery isaky ny site dia rehefa avy eo afaka adin'ilay sasany eo zay dia hijery amin'izay zany hoe ahoana ny ahafahana mitsinjara an'ireo stock de précautionnement zay marihana fa mbola mba manana kely ihany CO zany dia mbola misy vary hatrany 142 sacs de riz 13 sacs de C6 29 cartons d'huile zay zany mbola misy fa efa nanaovana antsoavy fitorana fobe tamin'ny alalan'ny BGC fobe zany dia teo koa ireo parlementaire dia inona fa ho avy tsy ela zay fanampiana zay
dia ny fanampiana rehefa ny districtny be aloha efa andeha androany amin'ny groupe Sotsirbia. Zay zany zava-misy amin'izao dia ny rano amin'izao efa mihena indray aloha za satria misintona ny ranomasina. Dia na izany ny tanina ny olona ny mpiandika mitenenina mafy satria mbola misy karazan'olona nandeha midika zany dia mitenenina mafy tsy andika. Dia hitandrina ny koa ny olona somay dia andeha amin'ny toerana avo. Dia efa misy koa toerana nomanina zany ery Avaradrova, ery amin'ny toerana ny minina eo amin'ny akaikin'ny Adesy ho ametrahana tanty any. Zay mbola misy tanty azo apetraka, mbola misy eo amin'ny folo eo zany mbola azo apetraka. Ahoana no mety fanentanana na mety misy ve ny paikady hatrehana satria ao anatin'ny vanim-potoana toy izao no hitsangany ny valanaretana na mandritra zao na aoriana amin'izao. Ny hitantsika fa ny cluster santé dia miaraka aminay foana ary teo na ny DRS na médecin inspecteur dia hatramin'ny ny site d'hébergement ny asa nisy olona dia efa nandeha foana reo ekipan'ny fahasalamana fa mbola misy fandaminana satria maro amin'izy ireo koa mitrabona fa mbola misy fandaminana dia hanomboka rehefa avy eo dia andeha ho any amin'ny site d'hébergement zany manao consultation générale sy jire inona no mety hitranga. Ohatr'izay koa ny fanafody misy le atao hoe soins d'urgence ananantsika Siramamy sy ny fanazavana momba ny siramamy. Ny natao moa zany dia nisy tamin'ny toerana sasany tsy maintsy mitapahana aloha ny herinaratra satria alantsika mety accident mitsanga tapany préfecture aloha mitapahana ny herinaratra fa rehefa tsy maintsy zany fantatsika fa rehefa tapaka ny jiro dia tapaka ny koa ny rano fa manao ezaka ny tompona andraikitra rehetrarehetra. Ny tanjona zany raha fitinina dia ezaka ny tompona andraikitra ety fotony na olom-boafidy na olom-boatendry tsy hamelan'ny vahoaka irery, tsy hamelan'ny olona irery ary ny afaka aza kivy fa tsika rehetrarehetra miara-miatrika anatin'izao dia raha mifametana antsika raha mifanampy dia afaka mandresy ny tena sarotra satria sarotra zao araka ny tantara tamin'ny cyclone Gafilo nisy mitovitovy fa mbola mafimafy kokoa zao. Dia mifankahery ny atao dia zay rehetrarehetra afaka mitondra voatsiravom-tanana dia manetana zay hoentina aty amin'izay ahafahana mitsinjara amin'izany amin'ny tena mila zany fanampiana. Misy zaza mambehivavy, misy olona mamolono, efa hatramin'ny alina, misy olon-dehibe ihany koa dia isaorana indrindra ny manao gazety amin'ny fampitana ny vaovao dia mankahery anareo mpanao gazety miantsiratra ny toerana ny koa dia matoky izay fa ny fitondra fanjakana dia tsy jery fotsiny ny faritra Menabe, district Morondava, ny vilany Morondava dia samy pahin'Andriamanitra tsika dia samy ahery hatrany. Eo amin'ny resaka siramandry madoko rehefa mba tia forasana kely misy tranojiro anankitelo amintsika efa osa dia osa ary ny anakiroa tena tafiditra ao anatin'ny rano ndray aty Anosikely dia ndray ery Panambao na Moratsimo dia ndray le eto mety misy fepetra manokana ve satria nisan'ny tandadimidonza ny ponina manodidina amin'ireny satria atafiditra ao anatin'le rano izy nefa le fotodrafitrasa efa antitra dia antitra. Araka ny nambara teo dia misy amin'ny toerana sasany tsy maintsy tapahana ny herinaratra fa hitantsika efa antitra tsy amin'izao tsika ny hoe anao fanamboarana le fitafiasa. Anisany lara-pamehana tsy maintsy hojeren'ny jirama zay rehefa miverina tombo tanteraka ny toetrandro anatin'ny faritry Menabe. Ary seto Morondava ihany efa amin'ny toerana maro dia misy ahitana. Hitanareo ho anareo manana zaza madinika efa niteneny kely any moa le izy teo rano ty rano taisy rano amany aby mampiteraka valanaretana ambeny ny anakitsika le fa ny anakanareo alefanareo mivezivezy amin'io rano nareo avao ho sahirana amin'io. Dia misy finamana sasany sady fampitambavao raha ny any amin'ny district Very Sotsirbia valorivo ny manjary tsy valorivo ny olona trano tenenina zany hiesaka ny olona trano ka ny teny voalohany dia zay zany ny rano tsindrafanjirano rano Rajoelina prime ministre lehibe gouvernement aleo ministre tompon'andraikitra na ny tompon'andraikitra civil na miaramila na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry dia misy koa ny avy amin'izao
parlementaire dia zaman dia hortalia horkologena komandar mera talia yani Aza mahafizifizy be nareo. ny sudese sport mivavy mivady marsa ny mpiara-miasa amin'ny député sénateur iany rana zay hoe mandanonareo préfet miaraka amin'ny ekipa miaraka aminao jereo tsika jereo vahoakantsika jereo lombotsika fa dimorana zareo dia mitondra zay voatsiravitanany iraka zay dia mitondra eo zany misy varo vary telogony dia tsesisa ray gony a dia misy menaka roa carton dia misy savony a misy bara misy 4 carton eo dia misy sirop koa zany dia miso miso ndray tsy ho anatokantrano fa ohatra hoe amina salina anakay dia misy olona maromaro ao dia ampiasaina miaraka misy mba fanana zao be zany mba ampiasaintsika dia zay zany a no afaka hoe mazakivo fa misy ora-patakana miaraka amintsika dia hitanareo fa tsy mandiany tsy mandiany ka amin'ny folo sasany zay tezitany folo sasany any tamin'ny telo sasany marainy zay voan'olo dia tamin'ny 5 efa tany hitanareo zany fa akinina amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mijery foana ny fitondram-panjakana dia zay dia mifankaherintsika anatin'izy nareo koa mila makahery anay fa raha zay koa migedrana dia tsy aky zay a tiaka ho antsika